Nanany ambarany eo anatrehan'ny fikarakarana fividianana kosa ny filohan'ny senita Ramatoa Beatrice Atalana ambarany ary fa tratrany amin'ny datiny fa 9 volana May tafiditra indrindra ao anatin'ny fanomanana ara-teknika moa izany rehetra izany sy rano fanazavana izay netiny ity lehiben'ny senita ity dia azo atao tsara ny fanomanana ara-teknika mialohany izay datiny fanatanterahana ny fividianana izay. Ohatrany manana hirana zany le fametrahana fanontaniana hoe mety ho tratra velomeme tsy tokony négatif angapantsika amin'ny fiainana tokony positif ela foana tokony ary sy maintsy tokony ho tratra meme ny ara-teknika efa miteny izay foana angamba 90,14% ny carnet izay nozaraina teny anivon'ny fokontany zao a nefa miverina eo anivon'ny CED amin'izao fotoana izao eo amin'izay 90,14% zay a eo amin'ny 75% zany nomaly ny carnet voasaisie ao anatin'ny base de données ny centre informatique de district amin'izay 75% zay a dia mahita eo amin'ny 750 000 eo a ny tsy manana carnet karapanondro pireneny dia ny nataonay moa zany fantatrareo tsara fa nosoratana amin'ny stylo rouge zany tao anatin'ny carnet le tsy manana karapanondro ary zay ny avantage ny révision systématique de la liste électorale aloha azony raisina zany na ny olona tsy manana karapanondro dia netitsika nomena ny chef de district izy amin'izao fotoana zao a dia ny ministre ny finance moa zany sy ny ministre ny intérieur efa samby natanatena zany zareo fa hanao tous les moyens azahoany reny olona reny zany karapanondro tsy ho ela.